Fahiditra eo amin'ny tontolo ara-pinoana isika anjarany faritra andrefana eo anivon'ny fiangonana FJK Manosipatra no manatanteraka ilay intsetsona hoe fanateram-bokatra ao amin'ny taona 2024 ity ka raha ampitso alahady ary mofo no anatanterahana izany ity hetsika ity izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fahadimy-ambin'ny-efapolo amin'ny 100 taona ny fiangonana fanazavana mahakasika izay entiny Andriamatofo Erilala Randrianavimanana mpitondra teny ny komity ny fahadimy-ambin'ny-efapolo taona eo micro andravaka Dremenala Stefana Razafy Manjimby. Ny zanakam-pielezana rehetra eo amin'ny faritra andrefana sy ny kristianina rehetra no tsara ho tonga amin'ny fotoana io manatanteraka an'izany fanateram-bokatra ny faritra andrefana izany ary indrindra ny tanjona amin'ny faritra andrefana iray manontolo nomboka ny anjanak'nyfolo nosy Patranandrefana Anosy Zato Soavina Akady Vorobe Falerivo Itaosy Ambomanarina Ambobao Talatamaty Mandriambero Ambodratrimo Andakana Ivato sy ny manodidina dia entanina iombom-bavaka ho fankalazana an'Andriamanitra no fahadimy-ambin'ny-efapolo amin'ny 100 taona nitoriana ny filazantsara sy ny fanateram-bokatra amin'io alahady fa 7 volana Jona amin'ny 7 ora maraina io. Ny tsara ho fantatra mikasika ny vokatra dia io no fanateram-bokatra farany amin'ity taona ity nefa izany tsy misakana ho an'ireo izay tsy mahatratra ny fotoana io fa afaka manatanteraka izany izy aorianan'izao fa 7 volana Jona izao. Ny tsangam-bato aorona voalohany indrindra dia ny famakiana ny baiboly iray manontolo amin'ity taona ity ary manaraka izany dia misy akany any amin'ny kolejy Milofo izay atsangatsika tsangam-bato lehibe amin'izao fahadimy-ambin'ny-efapolo amin'ny 100 taona nitoriana ny filazantsara eto amin'ny fitandremana Anosy Patrana izao.